izay manaraka an'izao rapsodiny famarinana izao izay sorata lelan'Andriamanitra antsika isanandro isanandro amin'ity zoma 5 ny volana aprily ity. Andrany izy dia mitondra lehateny hoe manapaka avy any an-danitra isika. Amen. Ozy izy ny Isaia ao amin'ny Isaia 2:30 indro fa araka famarinana no anjakampanjaka ary lehibe anapaka araka ny rariny. Ozy izy amin'ny fanazavany lelan'Andriamanitra amin'ny maha kristianina antsika na dia eto amin'izao tontolo izao ty azy isika dia tsy anisan'izao tontolo izao. Halleluja. Ny fanjakantsika dia avy any an-danitra ary manjaka sy manapaka vany isika. Tsy mangaga raha milaza amintsika izy mba hametraka fitiavana amin'ny zavatra vany ambony dia ny zava-misy avy any an-danitra izany. Ozy izy ny Kolosiana 3:2 misy anahy avy any an-danitra, ny anahy avy any an-danitra, manapa avy any an-danitra. Ny fahafenonao dia avy amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany izay avy any an-danitra, izay ambony noho ny hery rehetra izay misy eto amin'izao tontolo izao, eto amin'ity tany ity. Aza mitena amin'ny fiasan'ny toby miaramila mitoetra any ivelan'ny firenen-kafa izany, na dia mitoetra any ivelan'ny firenen-kafa misy azy io toby miaramila io dia miasa toy ny fanitarana ny gouvernementany izy io ary mampiasa ny fahefany feno sy ny hery ao amin'ny fireneny. Ny herintsika rehetra, ny toromarika ary ny tanjon'ny toby dia mampiseho ny toromarika sy ny vinan'ny gouvernementa avy any aminy izany. Toy izany koa isika, masovon'i Kristy isika, mihetsika amin'ny hery sy ny fanampahan'ny fanjakana any avy an-danitra. Ny fisiantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity dia fanambarana ny fanampahan'ny lanitra. Rehefa maneho ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fitsaran'Andriamanitra n'aiza misy atsika. Hoy ny Korinthiana 2:5-20 dia milaza koa dia iraka solon'i Kristy izahay, toan'Andriamanitra mampangataka anay aminareo, solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ane ianareo. Mandeha any amin'ny fahatongavan-tsaina ny maha izy ianao any an-danitra. Halleluja. Miasa ho fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Ampetrao eo amin'ny tontolony fifandraisanao ny fahamarinana sy ny fisainany. Hoy Filipiana 4:20 fa isika dia poniny fanjakantsika, fiarahamonina, tanindrazana any an-danitra izany. Amin'ny mahampony lanitra antsika dia manitatra ny herin'Andriamanitra sy ny fahefany amin'ireo firenena rehetra isika. Ny fahatsaran'ity lamina avy any an-danitra ity avy amin'Andriamanitra dia hoe mijanona mamaka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny maizy antsika sy ny asantsika. Na inona fehezintsika ety an-tany dia voafehy koa izany any an-danitra, ary na inona vahantsika ety an-tany dia vahany izany any an-danitra. Ozy izy ny ao amin'ny Matio 7:12 nahitantsika an'izany. Isaorana ane Andriamanitra. Mino fa tsapanao ny vesatra izany fampianarana izany androany hoe tsy avy eto amin'izao tontolo izao tsika fa avy any an-danitra. Tsika ilay fanehoan'i Kristy eto amin'izao tontolo izao ity dia mandeha any amin'izao fatakarany ten'Andriamanitra izany. Amin'izao fotoana izao arany raha resy lahatra an'izany ianao dia anao an'ity vavaka ity. Za ilaza azy dia ianao merina azy ampandresen-dahatra. Halleluja. Ray malalo, misaotra anao, nanao ho mpanjaka sy mpisorona ao anao. Manjaka amin'ny fahefana avy any an-danitra. Mandeha amin'ny fahatongavan-tsaina aho ny amin'ny maha izy